Samy nanana ny nambarany moa ny antoko politika teto amin'ny firenena izay nanatrika ny fivoriana iny tamin'ity androandroany ity ny niraisan'izy ireo dia ny sy ezaka amin'ny fifidianana izay ho avy zany na io ny fahamarinana na ihany koa ny fangarahana tanteraka ao anatin'izay fifidianana izay ka dia samy nanolotra sosokevitra moa izy ireo mba halavorary izany. Tiana moa zany dia miombon-kevitra amin'ny rehetra hoe mila fifidiana madio sy mangarahara seken'ny rehetra dia mandray anjara zany feno ao anatin'ilay fiandrandrana izay vokatra izay mahatonga anay tsy mitsahatra ny manatrika ny atrikasa toy izao satria ny fifidianana manko rarahany rehetra eo zareo sy ny tompona andraikitra fa eo ihany koa ny antoko politika izay mikatrika ao anatin'ilay ka izay antoko tiako Madagasikara dia nametraka tamin'izany hoe izay manana ny ratsamangaiky anay any amin'ny any afaka miara miasa tsara amin'ny ratsamangaiky any CENI araka ny napetraky ny didy mandalana sy ny fomba fiasan'ny CENI. Eo amin'ny fanaovana risy mpifidianana dia voilikilika ny atoko tsy mitovy hevitra amin'ny atoko mpitondrana zany tsy ao anaty lista tena anay izay miteny zao zany izay mifidy eo talata maty dia mifidy tamin'ny andron'ny fifidianana député mifidy tamin'ny présidentielle amin'ny sénatorial ny tena anay sy ny mpiaradia aminay dia tonga dia raha eo anaty lista zay fomba nyty fitondrana amin'izao fotoana zany ka tsy anaiky antsony zay arotsindrinay zay rehefa vioza ny firafitry ny CENI amin'izao sy ny fomba fiasany izay hitanay amin'izao fotoana zao aloha dia misy ny ezaka mihitsy mba hisiny mangarahary na zao fivoriana zao ary efa zava-dehibe ary nisy ny audity anankiroa metaona national sy international zany dia efa manam-porofany koa zay fahavonona ny CENI zay fa zany koa tsy misakana anay tsy ho mailo amin'ny mety hosokosoka sy ny alatra zay mety mbola hitranga ihany zany enanivon'ny fifidianana alohan'ny fifidianana indrindrindrindra zany. Ny andrasanay leader fanilo aloha zany dia tena hoe fifidianana mangarahara dia ekeny be sy ny maro mba ilatsika amin'ireny tabataba zay isaky misy tatoato atao efa atao 20 taona zao dia isaky misy fifidianana antsika dia misy atao mialatsiny amin'ilay fiteny hoe gidragidra foana no misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia mananteny zay fa élection crédible, juste et transparente.